Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repino hajaina. Inshallah ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny fiainana eto ambony tany sy ny fitsapana mandalo eo amintsika. Arao ny tantara. Misy lehilahy lehibe anankiray niantso ny zanany ary nandefa n'izany zanany zany handeha any ivelan'ny tanàna hijery ny hazo lehibe anankiray any amin'izany toerana izany. Rehefa lasa io zaza io tamin'ny andron'ny fahavaratra dia nahita n'izany hazo lehibe izany midoroboka maintso ny raviny ary vokatra izany hazo lehibe izany. Rehefa miverina izy dia niteny tamin'ny rainy hoe tena midoroboka sy mahafinaritra ary vokatra io hazo anankiray izay nijereko. Afaka efa-bolana ny ranoindray ilay zanany andeha hijery an'izany hazo zany. Dia hitan'ny zanany taorian'izay fa efa manomboka mavomavo ny ravon'izany hazo izany. Ary hitany ihany koa efa manomboka tsy mahavokatra izany hazo izany. Dia nampitainy tamin'ny rainy hoe efa manomboka mavomavo sy tsy mahavokatra izany hazo lehibe izany. Afaka efa-bolana ihany koa dia nirany izany zaza zany handeha hijery ahoana ny situation izany hazo izany. Dia rehefa tonga tany hitany fa manomboka mihintsana izany ravinkazo zany ary tsy misy na dia raviny iray tavela na ny voany anankiray. Ka tany izy nandeha niverina tamin'iray ny tantara hoe efa tsy misy vokatra intsony izany hazo zany ary efa niraraka sy nihintsana avokoa ny raviny. Afaka efa-bolana tonga indray ny fahavaratra dia nirany irainy izy ka niverina tany nahita fa niverina nidoroboka ary vokatra be ihany koa izany hazo anankiray izany. Dia rehefa nandeha efa-bolana maromaro eo nifamezivezy teo iny zaza iny dia nampitainy ny rainy hoe ny antony nanirako anao nandeha nijery an'ireny hazo ireny tamin'ny fotoana samihafa dia tiako izy ny hampianatra anao ny fiainana eto ambony tany. Ny fiainana eto ambony tany tsy voatery ho tsara foana ary tsy voatery ho ratsy foana. Indraindray midoroboka tahaka n'iny hazo iny ny fiainanao satria nitobaka aminao ny fahasoavan'ny tompo-janahary ary nandeha araka ny tokony ho izy ny business sy ny tokantranonao ary ny fitadiavam-bolanao. Fa indraindray izy io dia mandalo fotoan-tsarotra tahaka n'iny hazo iny nihintsana avokoa tsy nisy vokany na tsy misy voany izany hazo zany. Indraindray ihany koa ny fiainanao mandalo fitsapana, mandalo krizy, mandalo karazana tsy fahavitan-javatra, mandalo fitsapana lehibe hanika mahatonga anao miteny mihitsy hoe adin'ny tompo-janahary ve za? Tsia, tsy adininy anao amin'izay fotoana zay. Saingy tena tia ny tompo-janahary ny mamadibadika ny fiainanao, indraindray tsara, indraindray ratsy, mba hahafahanao miantehitra aminy. Raha sendraka tsara izy mankasitraka azy, raha sendraka ratsy izy dia miantehitra aminy no sady miaritra amin'izany haratsiny zany satria ny fomba-piainana efa ohatr'izay. Teneny ny tompo-janahary ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim: ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Avelanay va ny olona anankiray hiteny hoe izy mino nefa mbola tsy nitsapainay teo amin'ny fiainana. Midika izany anao raha miteny hoe mino ny tompo-janahary dia manomboka eo ny fitsapana izay mahazo anao. Arakaraka amin'ny finoanao ihany koa no halebiazana izany fitsapana izany.
Zany nahatonga an'ireo mpaminany no tena nitsapain-Janahary indrindra satria izy ireo no tena mino sy manankina ny fiainany amin'ny tombo-Janahary. Ka raha sendra mandalo aminao ny fitsapana dia tadidio fa tsy haharitra mandrakizay. Ary raha sendra mandalo aminao ny fahombiazana dia tadidio fa miodikodina ity fiainana ity, kodiaran-tsarety ny fiainana ka ny ambony mety ho ambany ary ny ambany mety hivadika indray andro ho lasa ambony. Ka raha ambony ianao androany aza manambanimbany ny ambany, ary raha ambany ianao androany aza malahelo fa mety mbola ho ambony ihany araka ny famadibadian'ny tombo-Janahary any izany fiainana eto ambony tany zany. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Raha hitanao nasoa, partageo, atao j'aime ary zarozarao any amin'ny hafa fa mbola maro ny fampatsiavana iarahantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.